Miarabantsika tsy avindray hatratra izao alakamisy maraina fa 13 volana aprily izao tonga amin'ny fandraisana mofinaina indray isika ary raha soana ao hatrany ahy dia Androana no inderatsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika ito Andriamanitra velompisaranao izay ny amin'ny fitahina sy tatananao mankasitraka indrindra ny amin'ny fisianao ny fiainana io nangataka aminao izay ny asanao ponay ary ny kolokoloanay anay mandrakariva mba hanahana fitondran-tena mendrika sy masina fanarananao aminaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe amin'ny fotoanan'ny fizaham-toetra matokia. Alaina amin'ny Salamy 5:10 dia ny 2:20 manao hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy ny anohana anao tsy avelana angozozo mandrakizay ny marina amen. Mikarakara ny hoariny rehetra ny tompo hitan'izy rehetra ary tsy misy mahasamihafa azy eo anatrehany saingy tia sy mangoraka indrindra nireo nantsony hitondra hita mavesatra indrindra eo amin'ny fiainana izy tsy maintsy misetra fitsapahana ny zavatsarotra ny zanak'Andriamanitra nefa ekeny amin'ny toetsaina falifaly ny anjarany raha mahatsiaro izy ireo fa izay rehetra tsy nampaharisika an'izao tontolo izao ny hanome azy dia Andriamanitra mihitsy no hanohitra an'izany ho azy amin'ny fanambinana tsara indrindra. Rehefa mitebitebitsika dia tadidin-doza hanamboatra zioka ho zakaintsika ihany. Andeha isika hanao an'izay rehetra azontsika atao tsy amina iay fa amin'ny fitokinan'i Kristy. Miovaova mandrakariva ny toe-javatra ary misy fiovana koa amin'ny fanandramantsika. Fiovana izay mahafaly na ihany koa mety mampalahelo antsika izany. Kanefa ny fiovan'ny toe-javatra dia tsy manan-kery hanova ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika. Tsy miovy izy, omaly, anio ary mandrakizay ary asaina isika toky tanteraka ny fitiavany. Mijery Satana mba hitondrana toe-javatra izay mamono tsy finoana. Antenainy amin'izany ny tarika antsika hisalasala momba an'Andriamanitra. Tsy azontsika atao ny kolokolona dia fisainana anankiray aza maneho ny tsy finoana rehefa alaim-pana hijery ny lafin-dravatra ratsy izany isika dia aoka mpitodika ny fanahintsika hijery ny lanitra isika mba handraisan'ny taratra izay taratra mazava ny masoandriny ny fahamarinana. Andeha anatina an'Andriamanitra isika efa nampananteny izy fa raha manao an'izany isika dia hanantona antsika izy ary hanangana faneva ho antsika hisakanana ny fahavalo. Aoka ny finoana hajoro eo anatrehan'ny fizaham-toetra ka tsy hozongozonina satria mpamonjy tonga lafatra Kristy. Mety hevitra ny drafitra ho tonga lafatra ianao nefa Andriamanitra mety hahita fa maso anao ny miatrika fahadisompana antenana mba hampifandindra ny planinao aminy anazy. Tsara mandrakariva ny lalana hitondrany satria mahita sy mahalala ny zavatra rehetra izy. Tsy mahita ny toe-javatra araka ny fomba fijery mandrakariva mankotsika ka manana ninona nefa mety iseho dia azony tsy hiozongozona hatramin'ny farany ny fitokina izay ny tanànao hatramin'ny voalohany ary matokia fa Andriamanitra dia miahy anao mandrakariva. Amen. Vavaka isika. Ito Andriamanitra eo misaotra anao any amin'izany toky omenao anay eo izany. Ampianaro izay atoky sy hijoro hatramin'ny farany ary faly mandrakariva amin'ny fanantenananao amin'ny toe-javatra rehetra. Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro